Ray volana sy tapany izao no efa voaray nisy olombam-bahoaka ny tolo-dalàna vonona momba ny firisoana amin'ny fifidianana sy ny resaka fitsinjaram-pahefana saingy tsy hita hoe natao aiza hoy mila vonjy androany. Etsy ankilany, laza ny ministerany Atstany androany fa ametraka ny fototra manodidina ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana sy ny fifidianana no anaovana ny feonam-be-pirenena. Manohitra izany kosa ny KMF Knoe fa mampitarazoka ny fifidianana ny firisoana amin'izany. Eo amin'ny tsenam-panjakana no ahitana famotsim-bola goavana indrindra ho an'ny taona 2024 araka ny nambaran'ny Samy Finina androany. Olona telo no mety ho voakasika izany, ny minisitra, ny mpitantan-draharaha ary ny mpanatanteraka ny fifamindrana eo amin'ny tsenam-panjakana. Mbola mitoetra ihany koa hatramin'izao ny fivarotana vola vahiny tsy ara-dalàna eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra. Vola ray baoritra no namin'olona ilay mpandraraha sinoa hita faty tety Soamanandrary Nomaly tsy fantatra hatreto ny navandoza araka ny nambaran'ny mpitandro ny filaminana misahana ny fanadihadiana efa misokatra ihany koa ny fanaraha-maso rehetra. Olona 790 no indray namono ainy tao amin'ny fiaramanidina Malaisie Airlines vokatry ny fianjerana tao Donetsk ao atsinanan'ny Ukraine. Andaniny milaza ireo manam-pahaizana Amerikana fa voadaroka misily solaire no nampianjery ity Boeing 777 ity. Etsy ankilany, mifanilika ny fanjakana Ukrainiana sy ny Rosianina ary ireo mpanohana ny Rosia. Natokana ho fisaonana iraisam-pirenena ny andro androany. Ny andindininy izay avy hatrany. Sous l'égide de la Fédération des sports auto-malagasy, Total Madagascar et le club FMMSAM vous présentent FMMSAM VRT, la 4e manche du championnat de Madagascar des rallyes virtuels ce samedi 19 juillet au Palais des Sports Mamasn. Sponsor Total Madagascar, partenaire média Cool TV FM, partenaire Telma, Gascom, Ingod, TAF, Restaurant Hong Kong. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifony la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahasoa mahafinaritra zato amin'ilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray maimaim-pona fianao nga ahoana ie tena maimaim-pona e araroty a tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoana e mandehana takidy amin'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Manitra sy mandroatra reky izy na sy salambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony maky sady mampalefaka ny hoditro. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony maky. Vovon-tsavony maky, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Miarabasika rehetra manaraka ny fahitalavitra KOLO amin'izao takariva izao indro menanao avy hatrany ireo antsipirim-baovao tamin'ity atoandro ity ka tamin'ity takariva androany ity azafady ka manasinao mpananjany tomboka hanaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejiny politika avy hatrany inona no tanjona amin'ny fikarakarany gouvernement ny concertation nationale fiaonam-be-pirenena inona mazava ankehitriny fa karakaraina aingana dia aingana ny lazany ministera androany fa ametraka ny fototra manodidina ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana sy ny fifidianana no anaovana izany. Efa nisany efa ny tolo-dalàna fototra efa vonona hatramin'ny ela sy avy amin'ny solombavim-bahoaka momba izany. Inona no kajy politika finosiny zava-misy ankehitriny. Ny andindiny miaraka amin'ny herinirina rabary. Tao anatin'ny herinandro latsaka nanomana ny gouvernement ny fiaonam-be-pirenena na ny concertation nationale kasaina tao amin'ny herinandro avy io mandritra ny 2 andro ny 1 amby 20 sy ny 2 amby 20 jolay ho avy izao.
hita fa niazakazahana mafy izany tanjona ny amaritana ny lalàna sy ny fitsipika samihafa momba ny firosoana ny fifidianana sy ny fintsizara-pahefana. Hatreto tsy fantatra hoe izavy no mpandray anjara amin'izany, ahoana ny fatenana azy ireo. Pakady amondronana ny olon'ny HVM ahafahana mampandany ny volavolan-dalàna mety amin'ny mpitondra ve ity concertation nationale ity. Raha ampitahina amin'ireo fihaonam-be-pirenena efa natao hatramin'izay, hita fa amehana ny nikarakarana ity indray mandeha ity. Aleo lo apetraka ny fototra. Aleo lo lalàna fehizoro mikasika ny tantanana ny finjara-pahefana no apetraka aloha, zay vao mametraka ny lalàna mikasika ny fifidianana kominaly. Raha fototra momba ny fitsinjara-pahefana sy ny fifidianana no resahana, efa misy tolo-dalàna vonona momba io firosoana ny fifidianana sy io resaka fitsinjara-pahefana io avy amin'ny solombavambahoaka, efa voarain'ny governemanta nandritra ny 2 volana sy tapany izao, saingy tsy hita hoe natao aiza. Io tolo-dalàna io izay efa novolavolaina nandritra ny taona maro, niarahana tamin'ny olom-boafidy avy ny fotony sy ny tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa. Efa fototra iray goavana mitombona tsara io tolo-dalàna io raha nolanina. Dia mbola manana eritreritra indray ny governemanta hanao ny fikandoam-pirenena mikasika ny fitsinjaram-pahefana. Zany hoe tohin'izay efa natao hatramin'izay ho izy. Zay ao amin'ny VPMMM anefa dia anisany mankasitraka ny fijerena ny zavatra rehetra avy any fotony. Ary zany mahatonga anay nametraka an'ireny tolo-dalàna ireny satria mahatsapa zahay fa ny bazy ny commune no antoko ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ka raha tsy tafapetraka tsara ny lalàna ifampifehezana ao anatin'izany fitsinjara-pahefana zany dia heverina fa ho osa sy marisarisa ny fampandrosoana rehetra atao eto amin'ny firenena. Zay tsy hoe rehefa miteny VPMMM dia araka lazainy sasana hoe mitady hanohitra sanatriany vava, fa ny VPMMM indray dia tsy mijery ary natava. Manoloana izany, maro no mihevitra fa mampitarazoka ny firosoana amin'ny fifidianana ny kajikajy politika. Ny firosoana amin'ny fifidianana izay maika hoy ny avy ao amin'ny KMF Knoe. Dia takinay ny ahafahana manatanteraka ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity. Inona ny antony? Efa ela loatra ny vahoaka ny andrandra ny olom-boafidy ahafahany mitondra fampandrosoana ao aminy. Tsika raha teo tany demokratika, amin'ny mahatany demokratika atsika dia ny olom-boafidy ao aminy no tokony hitondra ny vahoaka, ary io zany azo atao tsara mihitsy mikitika ny io lalàna io ahitsy kely fotsiny, ary indrindra ny lalam-pifidianana zany. Tsy tokony olana ihany koa ny resa-bola, hoy ny mpahay toe-karena iray, ary vitan'ny fanjakana ny manao fifidianana amin'ity taona ity ao anatin'ny fe-potoana ara-dalàna, izany hoe mialoha ny fotoam-pahavaratra raha tena vonona ny fanjakana. Marina fa tena tsy manam-bola tokoa ny fanjakana, tena marina izany. Fa zao afaka mindrana vola ny fanjakana anaovana an'io. Fa raha ny eritreritro zany dia zao, inona ny tsara, mindrana vola anaovana cabinet sa indrana vola anaovana élection. Allo azava mihitsy le resaka fa manahirana be zany. Fa io resaka cabinet io no resahana eraky ny tanàna hoe zao, fa zao ataovy ny élection dia ho hitantsika izy. Manoloana izany, ny concertation nationale nanomboka amin'ny alatsinainy indray aloha izany no malaza. Hatreto tsy mbola nisy fanasana voazara ary tsy mbola nisy fantatra na dia ny isan'ireo andray anjara amin'izany aza, ny fomba nifantenana azy ireo, ny tena hodiniana na ny lahadinika atao amin'izany. Fantatra kosa fa hanotina ny herin'ny rehetra na ara-pitaovana na ara-bola natanterahana izany ny fanjakana malagasy. Fa makasika izay tontolon'ny politika izay hatrany, tsy ampifiniavana ny mpanao politika ankehitriny raha nambaran'ny Prime Ministre teo aloha Omer Berzika. Misy fitiavan-tena sy kajy politika noho ny resaka tombotsoa manokana izany ka lasa sakana ao amin'ny fampihavana-pirenena. Ny tantara kosa no mbola mamela takaitra hatramin'izao ka mahasarotra ny firosoana amin'ny resaka fampihavana-pirenena. Raha makasika kosa ny heviny dia mahasarotra ny firosoana amin'izany raha ny hevitr'ireo mpandray anjara tamin'ny fivoriam-be momba ny fampihavana-pirenena no tanterahana tetsy Ampefilo androany no tarihan'izay Prime Ministre mpahay lalàna azafady imbiky anankilehy. Ny any andiny miaraka amin'ny herinirina arabary hatrany. Mila manova toe-tsaina, mila maneho fahavononana sy finiavana politika. Ireo no lesona nomen'ny Prime Ministre teo aloha Omer Berzika ho an'ny mpitondra ankehitriny momba ny fampihavana-pirenena. Misy fomba amam-panao izay tsy mijery afa-tsy ny tenantsika. Izay zavatra izay dia tena tsy mety mihitsy. Tsy atogavantsika amin'ny fampandrosoana, tsy atogavantsika amin'ny fampihavanana. Tsy maintsy mila fandavan-tena eo, tsy maintsy mila fanetretena be dia be, ary ilaina koa ny fahatsapana
ary filazana mpahabe maso fa izao ny tsy mety, izao no arenina ary izao no tokony atao. Ny mpitondra fanjakana dia tokony hanana an'izany toetsaina izany, an'izany fomba amam-panao zany, satria zavatra tsy ho vita androany ka androany io fa lavitrezaka ny fampihavanana ny firenena. Ny fanontaniana heverina fa tsotra indrindra amin'ity fampihavana-pirenena ity no tsy mety ahitam-bali ny ankehitriny, toy ny hoe fampihavanana amin'ny endriny tahaka ny ahoana no atao dia iza marina no hampihavana, mihavana ve ireo mpampihavana. Efa ela izao no tsy nahenompo eo ny FFKM, resaka amin'izy ity kosa no tena nisongadina tamin'ny asan'ny FFM, ankoatra ny raharaha tany atsimo, nefa hatramin'izao tsy mbola niverina tao an-drandambo ireo vahoaka nitsopinenana tany atoerana vokatry ny fifanafihan'ny sivily. Hatrany amin'ny resaka tantara no tsy maintsy jerena amin'ity resaka fampihavanana ity, hoy Imbika Anakile. Raha fa nodinihana ny zavamisy na talohan'ny fanjanantany, na tamin'ny fotoana fanjanantany, na tamin'ny nanomboka tamin'ny fahaleovan-tena, misy foana zany zavatra tena mampiady ny malagasy amin'ny malagasy. Ary na zavatra tany aloha be tany zany mbola misy ny séquelle, mbola misy zany ny fisiny amin'izao fotoana izao izay mety mbola mampiady ny malagasy sy malagasy. Tao anatin'ny 2 volana izao fikaonandoha momba ny fampihavana-pirenena 4 no notanterahana teto an-drenivohitra. Nandray anjara atao avokoa na ireo antoko politika, na ireo fiarahamonim-pirenena, eny fa na ireo mpamatsy vola aza. Fantatra ihany koa fa ampiantso fivorimbe hafa indray koa ny CRN tarihin'ny filoha teo aloha Zafy Albera ny 25 ny volana Jolay ho avy izao, andrasana hatrany izay mety ho vokatra izany. Fa resabe hatry ny omaly ny mail izay nalefan'ny olona tsy fantatra tamin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny momba ny fodian'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Nanambarany ministra fa tsy avy ao amin'izy ireo akory izany fanambarana izany ary tsy mivonona ny anenjika izay navanona izany. Azo atao anefa ny mamantatra sy manenjika ireo mpanao izany raha nanambarany teknisianina ara-informatika iray izay nanantonany ny mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra KOLO androany. Ny andindininy. Fisandohana anarana na ilay antsoina hoe usurpation d'identité no nitranga tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny omaly. Olona iray nandefa taratasy tsy marina tamin'ny alalan'ny ministera nilaza ny fodiany ny filoha teo aloha. Ny omaly ihany nandefa taratasy ny ministry ny raharaham-bahiny nilaza fa tsy marina velively ary tsy avy ao amin'izy ireo no izany fanambarana izany. Fanakorontanana saim-bahoaka ary endrika fanakorontanana izany sy raha nanambarany hatrany. Voalohany indrindra aloha dia zao tiako hoe mba tiako mariana mpabe maso za dia misaotra makantelina ireo hainao manjera izay tsy nitsahatra alina tontolo ny antso anay nanamarina hoe marina sa tsy marina, mitombina ve sa tsy mitombina iny communiqué iny. Aminay zany dia hoe fanehoana ny famailona zany ny fahamotinana sy ny fahamatianana ny mpanao gazety sasantsasany. Ankilany nilaza ny teknisianina iray izay nanontaniana momba ity raharaha ity fa azo atao ny mamantatra sy manenjika izay nahavita izany. Tokony ho hainy tsirairay ihany koa indrindra fa ny mpanao gazety ny manavaka ny adresy avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny adresy avy amin'ny olon-tsotra. Zany hoe raha ohatra zany tsy miangatra amin'ny teny fa ny mpanao gazety zany no tsy nanao ny asany satria za zany afaka tsoko ny anarako zany hoe Barack Obama ohatra @gmail.com ohatra zany afaka miteny hoe Premier ministre Cool Roger @yahoo.fr raha ohatra zany gouv.mg dia hoe nisy problème hafa zany fa io zany natao hoe erreur grossière zany vao nahita ny Gmail dia tokony efa mailo zany mpanao gazety. Na izany aza azony olon-tsotra atao ny miditra amin'ireny tambazotra manoka ny fanjakana ireny endrika isehoany izany ny fahafantarana ny mot de passe. Ho fisoroana izay mety ho fianaka izany eto amintsika efa nisy ny volavolan-dalàna teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny 7 ny volana May lasa teo ary efa natolotra ny anteny mila pirenena tamin'ny 17 ny volana Jiona. Lalàna hifeny internet eto Madagasikara. 2014 teo dia efa nidinihana tao amin'ny Assemblée nationale koa io loi io projet de loi numéro 06 2014 du 28 mai 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité. Fipetraky ny olona zany amin'izao fotoana izao dia misy olona mampiasa ny IP-an'olona hafa zany angalarana fa amin'izao fotoana izao rehefa mangalatra dia avy any an-tranonao ny olona no mangalatra aminao miditra amin'ny serveur anao. Dia zay zany no nataon'ny gouvernement zany nataon'ny fanjakana nataon'ny secteur privé hiady amin'izay cybercriminalité zay.
Mazava fa azo any mban-javatra maro ny internet ankehitriny. Efa misy lalàna momba ity resaka usurpation d'identité na fisandohana andraikitra ity sy fisandohana anarana. Voafaritra ao anatin'izany fa voasazy 2 hatramin'ny 10 taona ary mandohonitra 2 hatramin'ny 100 tapitrisa ariary izay tratra manao izany. Makasika izay tontolon'ny politika izay hatrany dia navita ny fanambaram-pananana avokoa ireo eo anivon'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta androany. Andro fepifetra farany ahafahana manao izany moa ny andro androany mangataka ny anovana ny lalàna mifehy izay fanambaram-pananana izay anefa ny biankona ny birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly. Fantatra ihany koa fa tsy azon'ny bianko tamin'ny fanjakana ny 3 miliara nangatahana izy ireo ampiasaina mandritra ny tapataona. Tokony ahena ny isan'ireo lompanjakana hanao izany mba ahafahan'ity birao ity manara-maso araka ny tokony ho izy ireo antota taratasy momba ireo lompanjakana ireo izay miisa 7 any hoany. Ny andindininy. Misidra olana eo amin'ny lafiny fitantanana sy ny resa-bola ny bianko raha ny fanazavana ny tale jeneraly. Tsy afaka misahana ny Madagasikara iray manontolo ity birao ity. Isaky ny renivohim-paritany hatreto no misy rasa mangaika ny bianko. Tsy maharaka ny fampandehanan-draharaha eny anivon'izany birao izany ny vola oenty miasa. Raha toa ka 3 miliara ariary ny vola nangatahana izy ireo ampidinana ny bianko nandritra ity enim-bolana ity. Zany hoe ny volana Jolay hatramin'ny volana Desambra ho avy izao dia latsaka izany no azon'izy ireo. Etsakilan'izay angatahana izy ireo ny fanovana ny lalàna mifehy ny fanambaram-pananana. Dia koa zany netreretinay hoe tokony isiny izay fanovana lalàna izay ka le tena le olona izay tena heverina fa tena sensible moa izay tena hoe tena ilana an'izany satria mety mikirakira volam-panjakana maro izy na izy tompony andraikitra ambony izay petrahana fanapahan-kevitra lehibe eo amin'ny sehatry ny asa izay misy azy dia tokony reny olona reny zany tena tokony atao ary dia ho amarinina ao anatin'ny fanovana koa zany dia tretiny hoe mba afaka manamarina an'ilay zavatra voalaza zao ny bianko fa tsy araky le amin'ny lalàna zao hoe raisina le fanambarana dia akatona dia tsy jerena akory. Dia raha tsy misy olona milaza zany fa misy tsy fahamarinana zay ho afaka manao fanadihadiana ary manokatra n'ilay fanambarana ary manamarina zay voasoratra ao. Ankoatra izay dia mangataka koa izy ireo mba ho isaky ny misy fiovana eo amin'ny fananana ihany no anaovana fanavaozana fanambaram-pananana fa tsy isaky ny 2 taona intsony. Efa mikarakara tolo-dalàna momba izany ny bianko ankehitriny anamevanana izay asan'izy ireo izay. Tapitra nahavita ny fanambaram-pananana avokoa ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta androany. Ny prime ministre no nisantatra izany ary ny ministry ny indostria no namarana azy androany tamin'ny iray ora sasany. Momba ireo olom-panjakana aminy kosa dia nilaza ny tale jeneraly ny bianko fa anangona ny isan'ireo mpiasam-panjakana tokony hanao izany eny amin'ny sampan-draharaha rehetra izy ireo amin'ny herinandro ambony ahafahana manara-maso izany. Noho ny fanovana sy ny fanesorana mpiasa isaky ny sampan-draharaha no anton'izany raha ny fanazavana hatrany. Androany kosa no fantatra fa iverina hanao ny fanambaram-pananana indray ny solombavim-bahoaka. Atolotra izy ireo ny bianko sy ny HCC izany. Raha ny fanadidina natao nisy ny fiaonana maningina nataon'ny bianko sy ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra ny fampiresahana momba izany. Eo amin'ny pejin'ny toekarena kosa indray ny transaction na ny fivezivezen'ny vola any amin'ireo banky no nahitan'ny samifine na ny sampan-draharaha malagasy edina amin'ny famotsim-bola fa ny eo amin'ny tsenam-panjakana no ahitana famotsim-bola goavana indrindra ho an'ny taona 2010 sy 2020. Olona 3 no mety voakasika izany: ny ministra, ny mpitantan-draharaha ary ny mpanatanteraka ny fifamindrana eo amin'ny tsenam-panjakana. Mbola mitoetra ihany koa hatramin'izao ny fivarotana vola vahiny tsy ara-dalàna eo amin'ny fifanankalozana ara-barotra. Ny andindininy miaraka amin'ny Niandro Reginarso. Ny 7.70 faingo 4.9 isanjaton'ny fanambarana aya amin'ny mety isin'ny famotsim-bola voarain'ny samifine no avy amin'ireo banky. Miisa 7.30 no voarain'izy ireo tamin'ny taona 2010 sy 2020 ka ny 4 amin'ireo no mahakasika ministera. Tsy maintsy miainga amin'ny eloka fototra azona vola maloto ny famotsim-bola. Ho an'ny taona 2010 sy 2020 nahitana eloka fototra betsaka indrindra teo amin'ny resaka tsenam-panjakana na ny marché public teny amin'ireo ministera sy sampan-draharaha-panjakana manerina ny Madagasikara. Raha ny tokony ho izy, tolo-barotra no ahafahana mandray anjara amin'ny tsenam-panjakana. Raha ny zava-misy anefa misy ireo atao hoe société écran na orinasa foronina vetivety mba hahazoana ireo tolo-baro-panjakana. Amin'ireny zany dia ao aloha mazava ho azy ny fanaovana kolikoly na ny corruption ary ao anatin'izany ny fanaovana ny favoritisme zany
mazana ireo mpiasa izay mitantana nyreny tsenam-panjakana reny no efa mijery mialoha n'ireo olona izay tiany omena n'ilay tsena. Ireny société écran reny zany dia ataony zareo izay efa mahafantatra an'ilay tsena amin'ny anaran'ny zanany. Dikan'izany ireo zanan'ireo tsy mahafantatry n'iny. Mazana ny zanaka mbola mpianatra any amin'ny université dia mazava ho azy zany fa ho voenjika ireny ankizy ireny ho anisany nanao eloko. Mizara telo kosa ireo tompona andraikitra mety ho voasaringotra amin'ny fanaovana famotsim-bola eny anivon'ireo ministera. Ny minisitra, ny mpitantandraharaha ary ny mpanatanteraka ny fifamondrana eo amin'ny tsenam-panjakana na ny ARMP na ny autorité de régulation des marchés publics. Ho an'ny ARMP, sakana tsy ahafahany mamantatra ilay olona mikasa hanao famotsim-bola, ny fameran'ny lalana azy amin'ny fitakiana ny carte d'identité fiscale na ny SIF fotsiny ihany ahafahany manome ilay tsenam-panjakana. Mariako fa ny aty amin'ny passation de marché ny zavatra jerena zany dia hoe inona daholo ny dossier dia anisan'izany ny carte d'identité fiscale izay SIF zay no miteny hoe mahazo na tsy mahazo manao marché ilay olona ao anatin'ilay zavatra ataony. Aty amin'ny samifina kosa indray dia hitan-jareo any amin'ilay transaction an'ilay rehefa azon'ilay olona ilay vola dia misy transaction financière any izay milaza hoe avy eo amin'ilay fournisseur soi-disant A izy dia mifindra any amin'ny olona B dia mifindra any amin'ny olona farany izay any vao mipetraka ilay vola dia any zany ahitan-jareo atratraran-jareo an'ilay transaction financière atratraran-jareo misy blanchiment ao anatiny. Mahakasika ny fitohizany asan'ny samifinina kosa indray, nanambara izy ireo androany fa tokony apetraka ny fitondram-panjakana, ny fikambanan'ny mpitsara mandray an-tanana ny fanadihadiana sy ny fanenjehana mahakasika ny resaka andramena. Io fikambanana io no tokony hanadiady ny fitanana an-tsoratra rehetra ataony manam-pahefana momba ny ala mahakasika ny fahitan'izy ireo eloka momba ny ala eto Madagasikara na ny PV de constatation des infractions forestières. Ny eloka momba ny ala izay mitovy amin'ny eloka momba ny etra. Iny efatra izao ny samifinina no efa nitaky ireo fitanana an-tsoratra ireo saingy tsy mbola nahazo zany hatramin'izao. Ezaka atao ihany koa ny idiran'ny Madagasikara ao anatin'ny fikambanam-ben'ny firenena miady amin'ny famotsim-bola sy ny fampiororona antsoina hoe groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe na GABAOA. Nankalazaina androany ny fahentaona ny samifinina. Fa mitombo hatrany ny isan'ny fanambarana AIA famotsim-bola eo anivon'ny samifinina. Ny tombo avroeny ireo fanambarana voaray ny taona 2024 raha mitanta amin'ny taona 2024. Mbola mijanona eto amin'ny faritra Analamanga ny ankamaroan'ny fiavian'ireo fanambarana ireo. Hatreto mbola tsy nisy voaheloka teo anivon'ny fitsarana noho ny resaka famotsim-bola hatrany. Ny andro indrindra-soa. Hatramin'ny taona 2024, fanambarana AIA famotsim-bola misa 700 no voaray teo anivon'ny samifinina. Fiakarana 700 faingo 570 isan-taona amin'ny ankapobeny. Ho an'ny taona 2024, natratra 730 ireo fanambarana voaray. Fitombona avroeny raha tamin'ny taona 2024. Tamin'ireo 700 fanambarana voaray hatramin'ny taona 2024, Rosy 300 izany hoe 720 faingo 420 isan-jato no avy eto amin'ny faritra Analamanga. Ny fivangongon'ny fiarikarena goavana eto Andrenivohitra no anton'izany. Tsy nahazoana fanambarana kosa nefa ny faritra efatra any amin'ny faritra Andrefana sy atsimon'ny Nosy toa ny Menabe, Iorombe, Androy ary Itasy. Toerana izay tsy mbola nanentana ny samifinina. Hatreto ny 520 faingo 170 isan-jato izany hoe misa 770 no fanambarana efa no alalin'ny samifinina ka 770 no efa nampiakarina teny anivon'ny fitsarana. Mpanao politika iray no tafiditra tamin'ny raharaha famotsim-bola iray tamin'ny taona 2024. Hatramin'ny taona 2024, olona monina eto Madagasikara misa 770 no voaroiroy fa tafiditra amin'ny raharaha famotsim-bola. Tamin'ny taona 2024, 420 no nampiakarina fitsarana ka olona monina eto Madagasikara misa 570 sy olona monina ny ivelany misa 3 no voapanga tamin'izany. Mahakasika ny lela-vola tafiditra amin'ny famotsim-bola kosa, mahatratra 220 miliara ariary izany ho an'ny taona 2024 raha toa ka 270 miliara ariary ho an'ny taona 2024. Hatreto tsy mbola nisy fitsarana, izany hoe tsy mbola nisy voaheloka tamin'ny raharaha famotsim-bola teto Madagasikara. Ivadika pejy hafa kosa indray isika
andro raisam-pirenena ho an'ny Nelson Mandela ny andro androany. Mbola sarotra ny analan'ny fanavakavahana ara-kolontsaina na ny apartheid culturel eto amintsika amin'izao fotoana izao. Antony samy manana ny fomba fanaony sy ny kolontsainy tsirairay avy any amin'ny faritra sy ny foko 12 manerana ny nosy ilaina ny fomba fijery vaovao ho an'ny tsirairay anatanteraka ilay fomba fiteny hoe fitombona ao anatin'ny fisamihafana na ny unité dans la diversité. Ity farany izay isan'ny niadin'ny Nelson Mandela mafy filoha afrikanina tatsimo teo aloha fon'ny fahavelony. Ny andindiny miaraka amin'ny Gaëtan Andretsilava. Araka ny fanambaran'ny firenena mikambana ny taona 2024, andro iraisam-pirenena ho an'ny Nelson Mandela ny 24 ny volana Jolay. Isa-taona ny mpikambana ao amin'ny Fondation Mandela dia manokana 17 minitra ho fanampinan'ny hafa mandritra ny fankalazana. Izany hoe 2 minitra ho an'ny taona nanampian'ny hafa. Hetsika maro no natao teto amintsika nanomboka ny 14 ny volana Jolay lasa teo. Ny afatra tena napetraka président Nelson Mandela moa zany dia amin'ny lafiny fahafahana sy lafiny demokrasia sy ny amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina. Ataoko fa tsy hisy ny fahafahana raha tsy afaka voakarakara tsara aloha ny amin'ny mahantra, ny amin'ny lafiny ny olona mahantra, ny olona ataoko hoe farofy sy malemy ao anatin'ny fiarahamonina. Ahafahany mitraka dia ahafahany ihany koa amin'izay fotoana izay tena mahafantatra ny momba ny zony, ary ataoko fa zay angamba tena zava-dehibe indrindra amin'ny fahafahana. Afaka maneho ny momba ny zony sy miaro ny momba ny zony avy ny olombelona rehetra. Antony ny safidianana ity filoha afrikanina tatsimo ity, ankoatra ny ady atao amin'ny fanavakavahambolon-koditra ny fanomezana ohatra ho an'ny fampihavanana sy ny fahafahana ary indrindra ny fiarovana ny zo maha-olona. Raha ny eo amin'ny lafiny kolontsaina manokana, mbola lavitra ny ezaka fampihavanana sy ny fampifondronana eto amintsika. Antony samy manana ny isaky ny faritra sy ny fiavinany ny malagasy. Mametraka haipetratra sy mozika eto amin'ity toerana ity satria fantatra dia hoe Mandela dia olony fo ary olony fatoniana ihany koa izy. Iray ny malagasy, iray ny fitenenana. Tsy tokony hisy araka izany ny fisarana sy ny fanavakavahambolon-koditra. Loharano ipiran'ny ady an-trano sy ny korotana. Ny ady atao amin'ny fahantrana, ny anoanana, ny tsy fahaiza-manoratra sy mamaky teny sy ny maro hafa, ireo no tokony masoan'ny mpiarabelona. Miainga amin'ny ohatra navelan'ireo olo-malaza, toa ny Nelson Mandela izany. Ny lafin'ny fampianarana kosa no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Ny valy nanomboka androany ny ampahamboakatra amin'ny valin'ny CEPE ho an'ny farim-piadidiana Atsimondrano. Raha ny vaovao nampitan'ny filohan'ny Cisco Atsimondrano ny ariva teo dia nahitana fiakarana 3 isanjato ny tapahafahana fanadinana raha oharina tamin'ny taona 13 sy 2000 ho an'ireo centre d'examen miisa 9 efa ny valy manodidina ny 370 hatramin'ny 470 isanjato ny tapahafahan'ireo mpiadina tamin'ity taom-pianarana ity noho ny alavira toerana. Ivom-pampianarana 5 sisa no andrasana ary ivoaka ofisialy rahampitso avokoa ny voka-panadinana rehetra manerana ny nosy. Trangam-piarahamonina kosa no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao. 30 taona resabola no antony namonoana ilay teratany sinoa 30 taona mpandraraha etsy Behoririka hita faty omaly teny Soamandraro ny omaly arivo. Hatreto raha ny fanazavana azo mbola tsy fantatra mazava ny nahavanona ny loza. Olona tsy manana olana teo amin'ny fiarahamonina ihany koa izy saingy misokatra kosa nefa ny fanadihadiana ankehitriny. Ny andindininy. Ity no sary farany nahitana azy velona ary fotoana ny alany teo Behoririka. Ny alarobia atoandro tamin'iray ora sasany mahery 10 ity farany no niala teo amin'ny toeram-piasany. Vola iray baoritra no voalaza fa nentin'ny nivoaka ny toeram-piasany ary ny mpamily no niaraka tamin'ny alarobia atoandro io. Raha ny fanazavana azy teny anivon'ny brigade de police teo Andranomena no nasain'ny nidina ny mpamiliny ary nisy olona anankiroa nampidiriny tao anatin'ny fiarany. Raha ny fanadihadiana nataonay olona tsy nanana olana teo amin'ny manodidina nefa ity ramatoa ity. Hatreto aloha zany zahay mbola tsy nanana problème tamin'ny ramatoa io fa izy tsy ramatoa tsy dia hoe presadresaka mpisehoseho fa ao anaty bureau ihany izy dia rehefa vita ny zavatra ataony ao bureau dia lasa mandeha mody dia ohatr'izay foana ny fomba fiainana zany. Moi c'est propriétaire et elle est locataire. Sa bureau juste à côté. Même c'est ami. C'est ami. Chaque jour, maille de vendre. C'est vraiment très bien.
dia nantso maromaro no hita teo amin'ny vatan'ity ramatosonoa iray ity, mbola tsy fantatra kosa nefa nahavanana ny loza no izy mpandrarà ary nanana fifandraisana maro. Ety amin'ny brigade criminelle no misy any amin'izao fotoana izao raha ny vaovao eny farany tety dia efa manomboka ny fanadihadiana mikasika ny raharaha famonoana sonoa izay hita fato maro teny Soamanandrary. Raha tsy haivona ny taona 2004 no tonga teto Madagasikara io ramatoa teratany sonoa io, raha toa ka 2 taona izay no niasany teo Behoririka. Omaly ariva tao anaty 4x4 no nahitana ny nofo mangatsikany mipetraka tamorondalana. Amin'ray sasany atoandro zany zahay nahazo antsao telefônina hoe misy faton'olona atao anaty 4x4 dia izay nampatonga anay nidina tetỳ ambany tetỳ. Dia rehefa nijerena moa ilay izy teto amin'ny fakiparitra iraisanay sy apaty izany ilay toerana. Isan'ny manome endrika ratsy any Madagasikara ny lazana vonin'olona mahakasika teratany vahiny tahaka izao. Tindray mandeha ity mazava fa eloka nokajiana sy nininana natao izany. Nifatotra ny tongotra ity teratany sonoa ity tamin'ny fotoana nahitana azy. Fantatra ihany koa fa tsy misy ifandraisany amin'ny resaka kidnapping ity raharaha ity. Vaovao momba ny haino amanjerim-panjakana kosa 420 ora aty aorian'ny voan'ny didim-panjakana notontosaina androany tamin'ny 10 ora maraina tetsy amin'ny TVM ny famindram-pahefana teo amin'ny talian'ny radio nasionaly malagasy teo aloha Rasoanaivo Lalao sy ny talia Vaovao Arson Ratovondrahona ho an'ny RNM manokana. 13 taona no tsy niova ny mpitantana ny radio-pirenena malagasy ary azo heverina fa navita ramatoa Lalao Rasoanaivo teo amin'ny fitantanana izay. Etsikilan'izay nefa notontosaina androany ihany koa teny amin'ny TVM ihany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny talian'ny televiziona malagasy teo aloha ny ry Andriamampianina sy ny talia Vaovao Lantomalala Rasata ho an'ity farany dia ny fanatsarana ny fandaharana rehetra eo anivon'ny televiziona malagasy no tanjona indrindra ny momba ny fampalalam-baovao. Amin'ny anaran'ny talia jeneraly sy ny fianakambihimben'ny KOLO tsy akanavaka amin'ny anaran'ny tonian-datsoratra sy ny ekipan'ny fampalalam-baovao ary ny ekipa rehetra eto amin'ny KOLO dia mirary fombiazana feno ho an'ity farany dia ny fanatsarana ny fandaharana no iarabana ny talia Vaovao roa lasa amin'ny andraikitra izay sahan'ny izay. Divy Janahary kosa no tsy nahafaty ny lehilahy iray voadona tetsy Ampefilo io ariva eo. Voadonan'ny fiarandalam-by moa io olona io tamin'ny fotoana nandalovan'ity fiarandalam-by ity no nanapaka tampoka io lehilahy io ka izay no nahatonga ny loza. Tsy nisy vohitsaka ny vatany satria dia tafalatsaka teo anelanelan'ny lalam-by izy saingy ny lohany no nahitana ratra raha ny fitantaran'ireo nanatry maso. Avy hatrany dia nentina teny amin'ny hôpitaly io lehilahy io ary nanome fitsaboana sahaza azy. Makasika kosa ny resaka vahiny ao anatin'ny fandaharana mikolo-hevitra ao aorian'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ny jeneraly Ravelo Arson Erlanto, ministry ny toe-karena ankehitriny ary ny filohan'ny CSI ihany koa. Eo ihany koa ny avy amin'ny mpanohitra ahitana ny Rasambozafy Cyril, ny mpitarika ny Otrikafo Rajona Andrianjaka ary Gaby Vakinedina loha hevitra ny hoe miroso amin'ny fanjakana tsara-tantana ve isika ankehitriny, inona no atao hoe fanjakana tsara-tantana. Araka izany ary toizantsika kosa ny fampalalam-baovao amin'ny resaka zavakanto hetsika le chant des chorales festival de chorale malagasy 10 hetsy sy iray tapitrisa ariary no azon'izay mivoaka ho mpandresy amin'ny fifananana chorale acapella izay ho tanterahana ny 5 sy 20 oktobra ho avy izao eny amin'ny Coliseum Atsonjombe. Fikambanana chorale 20 ny mpandray anjara hiatrika amin'ireo daty roa ireo ary mialoha izany ny fifanitsanana 3 ka hatramin'ny 20 no isan'ny mpikambana amin'ny chorale iray. Afaka mandray anjara daholo ny ankizy na lehibe na ny fikambanana lehilahy sy vehivavy. Ny tanjona dia ahafahan'ny tanora sy ireo manan-talenta mba ahita sehatra hafa ivelarana ankoatra ny hita andavanandro sy entina ihany koa ampiraisana sy ampihavanana amin'ny alalan'ny zavakanto sy ny kolontsaina. Efa manomboka ny fisoratana anarana fanampanazavana hoentin'ny Arnaud Ratafika sopitena ny mpikarakara. Acapella ihany no atao amin'io, izany hoe zany tsisy mozika, tsisy instrument satria ny antony dia anovana an'izay endrika izay hoe chorale tsy voatery hisy mozika fa afaka koa atao amin'ny alalan'ny feo fotsiny. Dia izay zany no anisany règlement lehibe ngeza indrindra mipetraka voalohany. Manarak'izay ny règlement manaraka dia hoe tsy interprétena mihitsy ny reny atao hoe chanson évangélique reny fa chanson populaire na chanson folklorique na
varieté no atao na eo amin'ny teny gasy na eo amin'ny teny frantsay na eo amin'ny teny anglisy. Maresaka avy any ivelany kosa indray olona 720 tao anatin'ny fiaramanidina Malaysia Airlines no indray namony ainy vokatry ny fianjerana teo antsinanan'ny Ukraine. Ireo manampahaizana Amerikanina milaza fa voadaroka missile solaire no nampianjera ity Boeing 767 ity. Etsy ankilany mifanilika ry zareo Ukrainiana sy separatista pro-russe natokana ho fisaonana iraisam-pirenena ny andro androany. Ny andindininy eo amin'ny sariny France 24. Tsy nisy ny profo hita teny amin'ny toerana ninjeran'ilay fiaramanidina Malaysia Airlines nitondra mpandeha 720 maly. Mifanameloka Ukraine sy ireo vondrona separatista pro-russe amin'ny fitifirana misila ity Boeing 767 ity. Ity farany izay nianjera tao antsinanan'ny Ukraine izay eo ambany fanaraha-maso ny separatista pro-russe. Sarotra ny fanadihadiana. Ireto farany izay nanambara fa efa manomboka miroso amin'ny fikarohana ireo boîte noire sy ny profo mety hanampy amin'ny fanadihadiana rehetra. Amin'izao fotoana izao efa miroso amin'ny fiarovana ny faritra misy ireo potik'ilay Boeing 767 izahay araka ny fanambarana nataon'ity solotena ny Donetsk ity. Aleo ny vondrona iraisam-pirenena no iandraikitra ny fikarohana rehetra ary ilaina ihany koa ny mamoaka ireo razana rehetra. Ilaina araka izany ny mametraka fampitsarana ny ady mba ahafana manao fanadihadiana lalina amin'ity raharaha ity ho iatrana izy. Etsy ankilany manameloka ireo vondrona separatista pro-russe Kiev. Omaly navoaka ny lehibe ny fiarovana ny resaka ny fanaova ny tompona andraikitra rosianina. Resaka izay mbola tsy fantatra hatreto ny fahamarinany fa raha ny nambaran'ity lehibe ny fiarovana ity izy ireo no tompona antoka amin'izany. Pour faire court, on est sûr à 100% que c'est un avion civil. Il y avait beaucoup de personnes à bord? C'est vraiment pas bon du tout. Les débris tombaient directement dans les jardins des gens. C'était quel vol? Je sais pas encore. Pour l'instant, je n'ai pas pu m'approcher du lieu principal. J'ai juste regardé où les premiers corps ont commencé à tomber. Il y a des débris de l'avion. Hatreto tsy mbola fantatra raha misila marina no tena namotika ity fiaramanidina ity. Tsy azo ialana ihany koa anefa ny tombatombana fa mety ho bomba napetraka tao anatin'ity Boeing 767 ity no mety hatonga ny loza. Nilaza ny andefa solotena ny Malaysia Airlines any amin'ny toerana hitranga ny loza anaraka akaiky ny fanadihadiana. Tao anatin'ny 19 taona zao fandroany no nitrangana loza nabakabaka nafatesana olona toy izao ny fiaramanidin'ny Malaysia Airlines ity kompani pitaterana ity izay isan'ny azo antoka indrindra any Azia atsimo atsinanana. Ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra koly dia manome fotoana anao tompo klasy tompoko vavy. Rehefa avy eo amin'ny valora sasany ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Ny tena kosa mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa tompo klasy tompoko vavy. Aza tonona ny manaraka ny fandarana almanaka sy ny tanànantsika rehefa avy eo aoriana izao fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao. Veloma tompoko.